tonga tsy hoe eto migasy mahay mamaky baiboly raha zao ianao voatonga averina ihany tsy fikambanana na fiangonana manangon'olona akory ny gasy mahay mamaky baiboly fa sehatra ianarana mamaky baiboly fotsiny ihany dia tena hianatra mamaky baiboly tsika mety zavatra faharehanao sy hitanao le izy fa miainga amin'izay voalaza ny soratra masina zay no ifampiresahantsika eto amin'ny gasy mahay mamaky baiboly zany a dia tsy voatery hoe tsy maintsy tonga foana ianao fa rehefa afaka ianao na mahalinanao le loha hevitra dia tonga dia rehefa tsy afaka dia tsy maninona fa zay eto ihany isaky ny amin'ny ankapobeny tokony sabotsy voalohany sy fahatelo a fa nembotra kely izy tamin'ity novembre sy décembre ty zay ny ela fahiditra amin'izay tsika amin'le fahazahoana sy fanomezana vola fahazahoana sy fanomezana vola somary misy fandraisany kely amin'le teo aloha fa fitiniko kely aloha le fanjerentsika momba le hoe mila vola sa ty vola dia latsika amin'izay iny dia miditra zavatra hafa amin'izay tsika ty le hoe fahazoana sy fanomezana vola ty nyresantsika tamin'ny farany dia zao hoe ny vola dia tsy noharian'Andriamanitra zay aloha zany mila azontsika tsy noharian'Andriamanitra ny vola tsy zavaboarin'Andriamanitra ny vola fa fitaovana izay ny foron'ny olona mba ahafahan'ny olona mifanakalo hoe manan-javatra dia ianao tsy manana ianao manan-javatra tsy ananako a dia ahafahana mifanakalo a dia namorona nyity fitaovana anankiray ity ny olombelona ka tsy mifanakalo fotsiny ihany fa ahafahana koa misanda ny vola anankiray zany hoe mijery hoe ny zavatra anankiray tiako lazaina hoe ohatrinona ny valeur n'ity zavatra ity mba ahafahana mora kokoa zany le fifanakalozana dia sandaina le zavatra dia amin'izay a le vola ihany no miasa ao anatin'izay ny zavatra mitrangany amin'ny vola nefa dia zao rehefa nampiasaina le fitaovana dia lasa ny ilain'ny olona be dia be satria na azo fitiana daholo ny zavatra rehetrarehetra hatramina servisy ara fifanampiana dia vidiana vola dia lasa be mpitady be le vola dia araky ny lalàna ny tolotra sy ny tinady a zay le varotra zany nateraky le vola dia raha vao miakatra ny filana ny tinady zany raha vao be mpitady le izy a dia miakatra koa ny sandany rehefa zavatra tsy be mpitady a fa vokatra be feno no eran'ny tanàna dia midina ny vidiny fa rehefa tadiavin'ny olona izy dia miakatra ny vidiny ka ny fampitadiavana amin'izay le vola satria io zany ny ilaina ahafahana mividiny zavatra rehetrarehetra dia niakatra be ny sandany vola lasa lafo be lasa io ny zavatra ingeza be indrindra eto ambonin'ny tany a dia zay manam-bola avy eo a lasa manana hery lasa hery le vola lasa puissance le vola dia ny olona manam-bola zany afaka manao zay tiana ataona ny gasy ara miteny hoe ny vola ny mahalehilahy fa amin'ny lafiny rehetrarehetra mihitsy dia matanjaka ianao afaka mibaiko an'izy ianao rehefa manam-bola afaka manao zay tianao atao ianao afaka mividy zay tianao vidiana ianao rehefa manam-bola dia tsy miankina amin'ny fahaizanao tsy miankina amin'ny habeanao fa na ianao raha ny olona kely indrindra ohatran'iny fa manam-bola ianao dia baikoinao fotsiny le olona ingeza be hoe andana atao vry dia lasa izy manao tsisy hoe lahy kely io ve ny anao an'izany satria ianao manam-bola na ianao raha ny vendrana indrindra eto ambonin'ny tany ka maniraka manam-pahaizana ianao hoe ndana tadiavo zao dia lasa le manam-pahaizana manao an'iny satria ianao manam-bola zany ny fiainana lasa le vola zany no ambony indrindra eto ambonin'ity tany ity lasa hery mihitsy le vola dia vao manana vola ianao dia manana hery ianao zany a dia matanjaka ianao zany a na inona na inona hitantsika nefa ao anaty baiboly fa io vola io dia natsoiny Jesosy Kristy hoe mamona no anarana ny antsoiny Jesosy Kristy hoe vola ny mamona dia vola mihitsy ny dikany amin'ny teny arameanina fa Andriamanitra ihany koa izy io anarana Andriamanitra ihany koa izy io tamin'izany moa zany ny ao anatina mitôlôjia dia misy Andriamanitra daholo ny zavatra rehetrarehetra dia ny vola zany a dia natsoina hoe le Andriamanitra vola zany dia natsoina hoe mamona ary nanaiky an'izay koa Jesosy Kristy hoe mamona izy io noho izany a
nanomboka teo dia lasa manana sandaram-panahy ny vola. Tsy nanomboka teo moa fa Jesosy Kristy no nanazava azy tsara hoe misy sandaram-panahy io vola io. Tsy le taratasy lalaovina tsony zany ny resaka eto, fa raha vao manana an'le taratasy ianao ka manana anazy be dia be, dia lasa matanjaka ianao, lasa mafy be ianao, lasa afaka manao zay tianao atao ianao, afaka mibaiko ny olona rehetra ianao. Noho izany misy fanahy ao anatin'io vola io. Dia Jesosy Kristy nanambarana azy hoe le fanahy ao anatin'ny vola dia mamona. Iny fanahy iny no mibaiko ny olona rehetrarehetra anao zay zavatra tian'le vola atao. Hatramin'le olona manam-bola dia baikon'le mamona daholo. Ny Matthieu 4:4 ny anankiray tenenan Jesosy Kristy an'io haitsika tsara hoe tsy misy olona mahay manompotompo roa fa hoalany ray ary ho tiany ny ray, na ombany ny ray ary ho amavony ny ray. Tsy mahay manompo an'Andriamanitra sy mamona ianareo. Tena tonga dia ampitahain Jesosy Kristy mihitsy Andriamanitra sy mamona hoe mifanohatra izy anankiroa reo. Tsy afaka miaraka ireo fa mifanohatra izy anankiroa reo, na mamona na Andriamanitra. Dia iza ny tomponao? Iza no mibaiko anao amin'ny fiainanao vao fo maraina ianao isan'andro, mifanehana amin'ny olona ianao, miresaka amin'ny olona ianao, dia mitarika ny fifandraisanao amin'iny olona iny no iza? No Andriamanitra sa no ny vola? Na manao be le olona satria manam-bola izy, fa iny olona manam-bola iny ihany raha vao tsy manam-bola tsony dia tsy namanao tsony. Jereo inge zany tsy maninona tsy ianao manao an'izany, fa ianao rehefa manam-bola tian'ny olona, rehefa tsy manam-bola ianao tsy tian'ny olona tsony. Iza ny tompo le olona mahatonga le olona ifandray aminao? Andriamanitra sa vola sa mamona? Dia zay no lazaina hoe tsy mahay manompotompo roa ianareo, na ny ray tianao na ny ray tsy tianao. Faharoa, raha vao misy olana eo amin'ny fiainanao, ninona olana eo amin'ny fiainanao, miazakazaka makaiza ianao, inona ny tadiavinao? Na hoe iza ny mpamonjy ianao? Andriamanitra sa mamona? Dia izy ianao tsisy vola andehanana eny amin'ny dokotera, tonga dia izay no ao an-tsainao voalohany. Tsisy vola fidianana fanafody, tsisy vola fidianana an'izao, dia iny zany no mpamonjy ianao. Iny zany no mpamonjy ianao raha vao izay ny fandehany. Raha vao manana olana ianao amin'ny anina dia fa ndeha ho ariananina fa iny manam-bola, mety izy gaba zao ny hanampy anahy. Raha vao sahirana ianao tsy manam-bola ny an-trano dia efa ozy izy ianao hoe aiza ny ahitako vola? Dia izy zany no mpamonjy ianao. Vola zany no mpamonjy ianao. Zany zany tena apetraka Andriamanitra, izy roa tsy afaka miaraka, na Andriamanitra na mamona, fa tsy mahay manompo an'izy anankiroa ny olona. Iza ny tianao kokoa ka nikananao fotoana betsaka kokoa amin'ny fiainanao isan'andro? Andriamanitra sa ny vola? Iza ny anokananao fotoana betsaka amin'ny fiainanao isan'andro? Hitady aniza. Rehefa samy mieritreritra hitady aniza ny fotoana betsaka ho anao. Dika zay iza ny tianao kokoa, izy anankiroa. Fa itsika rehetra tena miteny daholo hoe za tia an'Andriamanitra ary za tsy tia vola. Fa any amin'ny ataontsika kay, iza ny tompontsika? Iza ny mpamonjy antsika? Iza no tiantsika? Dia hitanareo fa tena concurrent an'Andriamanitra faran'izay akaiky mihitsy io vola io. Ary zay mahatonga anazy miteny hoe ny fitiavam-bola ny fototry ny ratsy rehetra. Satria tena tonga dia miova Andriamanitra ianao raha vao tia vola ao anatin'izay. Dia hojerentsika amin'izay hoe ahoana ny fomba fiasan'io vola io? Ahoana ny fomba fiasan'io mamona io? Rehefa miteny vola zany dia le mamona zay ny ao anatiny sy le esprit ao ambadiky le vola, le fanahy ao ambadiky le vola. Ny tena marina moa le esprit zany hoe le fisainana sy le fomba fiasa ao ambadiky le izy, fa ho antsika malagasy raha vao tika teny gasy ny esprit dia ozytsika hoe fanahy. Nefa raha vao miteny fanahy indray dia eritreritra n'le fanahy anankiray indray ianao. Fa le vola mihitsy tena le fanahy mihitsy le mamona io, fa tsy mila jerena zavatra hafa. Raha manana sandaram-panahy ny vola dia tsy fitaovana tsony izy, tsy fitaovana neutre, hoe tsy mana-tsintsony.
tena amin'ny fiainana rehetra zany tsy fitaovana tsy mana-tsintsony fa ny fifandraisanao amin'io a dia fifandraisana ara-panahy mifanohitra amin'Andriamanitra. Dia ametraka fanontaniana kely tsika, iza kay ny tompony vola? Ao mba mamaly hoe nareo iza ny tompony vola? Na miaraka mamaly ary nareo isa roa telo? Tsisy namaly mihitsy ny mpanaraka gasy. Tsy fantatrareo ve? Za tompony. Ohatra mba tompony ihany mety ho za. S'Andriamanitra ny fanjakana. Satria indraindray matetika raisitsika foana ty agay toko faharoa andininy fahavalo ty. Raisitsika foana fa vakia tsara ngely izy fa zao lazainy agay toko faharoa andininy fahavalo hoe any volafotsy ary any volamena hoe Andriamanitra tompon'izao rehetra zao na Jehovah tompony maro. Tsy vola ny resahany eo fa volamena sy volafotsy. Fakahazo ve tsika? Dia toizantsika amin'ny famakinan'ilay izy dia mipetraka tsara le izy. Eo ambony izy zany miteny hoe iza ozy izy nareo nefa nahita n'ity trano ity taloha. Mitaonany olona hanamboatra ny tempolo monko no asany agay eto. Mitarika ny olona hanamboatra ny tempoly. Azafady hoe le varavarana ve tena fananiana misisika oatra zao dia misisika daholo izay olona miditra eo sa azo voaina kely? Azafady. Anao tempoly, tarika ny olona namboatra n'ilay tempoly rava, ny rava Babilôna, ny contexte ny bokin'ny agay. Dia niteny izy hoe, jereo ne ty trano ty fa mampalahelo kely nefa le izy taloha tena feno volamena, feno volafotsy. Dia zao no tenenin'Andriamanitra hoe andray andro any ampiororoko, hozongozoniko ny tany rehetra dia hitondra volamena sy volafotsy amenao n'io tempoly io ny firenena rehetra eto ambony tany. Zay ny contexte an'io. Dia eo no nolazainy hoe any ny volafotsy ary any volamena raha hitanareo ny atao hoe tempoly dia reny mandrafitra ny fitaovana rehetra ao tempoly, volafotsy volamena daholo. Ary enozy izy ny voninahitry ty trano ty aminao avy dia lehibe noho ny tany aloha Andriamanitra tompon'izao rehetra zao. Ary eto amin'ity toerana ity nanomezako fiadanana hoy Andriamanitra tompon'izao rehetra zao. Io zany miresaka an'ilay tempoly izy eo dia miresaka izy fa tsy maintsy ho feno volamena sy volafotsy ihany io tempoly io satria an'Andriamanitra reny. Ary ny hafa firenena dia hitondra le volamena sy volafotsy anamboarana an'io tempoly io. Zay zany dikan'io fa tsy milaza mihitsy io akory hoe an'Andriamanitra ny vola. Amin'ny teny frantsay izy hoe c'est à moi l'argent et l'or. Dia argent, vola ho zizitsika. Fa tsy vola ny resahany eo fa le metaly. Noho izany faharoa, tsisy afa-tsy teny io no milaza ohatrany hoe an'Andriamanitra ny vola. Io ihany ny ohatrany mitenen'izany. Hafa ny arena tena an'Andriamanitra. Fa ny vola amin'ny mahavola azy dia tsy anazy akory. Eto zany tsy le vola le resahantsika eto, le vola lazain'io agay io fa ilay metaly, volafotsy sy volamena reny an'Andriamanitra reny satria izy nahary azy. Fa ny vola tsy noharian'Andriamanitra fa ny olombelona no nahary anazy ho fitaovana dia avy eo niakatra ho lasa Andriamanitra le vola. Dia ireo volafotsy volamena ireo zany le fitaovana izay hoentin'ny firenena hafa ho an'i Jerosalema anamboarana ny tempoly. Zay ny dikan'io agay toko faharoa andininy fahavalo io. Zay le atao hoe gasy mahay mamaky baiboly ho an'izay teto, zay vao tonga teto. Tsy maintsy mijery le izy ao anaty contexte foana tsika rehefa mamaky baiboly fa tsy hoe misy verset anankiray mahafinaritra io dia tonga dia iny nitondrana ny fampianarana rehetra. Dia anatsarana ny tempoly zany no ilana an'ireo volafotsy sy volamena ireo. Fa iza ny tompon'ny vola? Ny Matio toko faharoa amby roapolo andininy fafito amby folo ka hatramin'ny faraika amby roapolo dia ahitantsika le valitenareo teo. Matio toko faharoa amby roapolo andininy fafito amby folo ka hatramin'ny faraika amby roapolo dia zao lazainy hoe ka lazao aminay ary zay hevitrao mo mety ve ny mandoa
vola etra ho an'ny kaisara satria eto zany lefa mandriana an' Jesosy Kristy alohan'ny isamborana azy dia mifandriana izy. Mety ve mandoa vola etra ho an'ny kaisara satria fa Jesosy nalala ny faharatsiany ka hoy izy nahoana ny maka fanahy ay ianareo ry petsala velatsy aseho ihany vola fandoa amin'ny etra. Dia nitondrany denari iray izy dia hoy Jesosy taminy anizy ty sary soratra ity dia hoy re taminy any kaisara. Dia hoy Jesosy taminy aloavo any kaisara izay any kaisara le vola io resahany io any kaisara ary ho an'Andriamanitra izay an'Andriamanitra. Dia hitantsika amin'izay zany fa raha vola ny resahana dia any kaisara io raha tamin'izany andro zany aloha zany dia any kaisara io an'ny fanjakana io. Ary rehefa miresaka voninahitry ny firenentsika hoe ry firenena matanjaka ry firenena lehibe, hitanareo fa tsy resaka personnel fotsiny le fiasan'le mamony eto fa na misehatra iraisam-pirenena ary dia ry firenena matanjaka dia ny voninahitry ny firenena iny dia ny volan'izay ny sandam-bolan'izay. Dia ny mariky ny volany foana no aderadera le marika an'le volany firenena io foana ny aderadera ohatra hoe dolara, euro, franc suisse, livre sterline dia hitantsika reny le marika an'le izy. Dia ahitantsika hoe tena firenena matanjaka, firenena lehibe reo firenen'ireo satria mahafirenena ny firenena io anazy io volany io izy ny tompon'ny vola. Indika zany efa nijeritsika ary mbola iverenantsika izy tamin'ny farany dia iverenantsika izay rehefa avy eo ao amin'io ka toko 4 dia nilaza mihitsy izy hoe an'olona io vola io. Raha tsy matoky amin'izay an'olona ianareo izy any anome anareo izay anareo dia tia an'olona ty le vola ny lazainy. Dia eto zany tsika mahita fa le olona io kay ny fanjakana ny tompon'ny vola. Dia zay mahatonga hoe fanjakana miteny hoe ndao hovaina indray sary vola hovaina indray ny vola atao an'izao izy anazy io fa tsy atsika mihitsy ho vola io. Ny fanjakana ny tompon'ny vola kanefa avay izy io volan'ny fanjakana io, avay izy io. Dia eo tsika niverina amin'le resantsika tary aloha hoe le vola ingeka manana sanda ara-panahy, manana sanda ara-panahy nge ny vola. Dia hitantsika eo Matio toko 4:9-20 ka hatramin'ny 10 rehefa nalaina fanahy Jesosy Kristy, nalainy devoly fanahy izy tany anefitra dia ny fakapanahy fahatelo izay nataony devoly an' Jesosy Kristy dia ohatr'izao hoe ary mitondra azy nakany tendrombohitra avo dia avo indray ny devoly ka naneo azy ny fanjakana rehetra. Fanjakana rehetra eo amin'izao tontolo izao mba mivoninahiny sady ny teny taminy hoe omeko anao zao rehetra zao raha meko aketo anatrehako ianao. Fa hoy Jesosy tamin'ny mandeha any ianao ry satana voasoratra hoe ny tomb'Andriamanitra ao no iankofanao ary izy rery ihany no hotompoinao. Ohatra eo ambany eo izy miteny hoe efa nomena anareo dia omeko anao reo. Tokony le faharoa kay no izy fa diso ahy. Diso fa le anankiray le izy le hoe efa nomena daholo reo fanjakanareo izy dia omeko anao io, omeko anao raha meko aketo anatrehako ianao. Zany hoe ny tena tompo vola zany dia satana, dia izy nampindrana an'io an'ny fanjakana dia ny fanjakana no tatana anazy dia izy ampiasaintsika io. Zay mahatonga antsika hoe mamerina hetra, tsy maintsy mandoa hetra amin'ny fanjakana foana tsika rehetra ary Jesosy Kristy manaiky an'izany. Jesosy Kristy zany tsy teny hoe any devoly io dia aza mandoa hetra aloavo any kaisara izay any kaisara fa any kaisara io. Dia mila mandoa hetra isika efa nomena ny satana io dia afaka omena izay tia nomena azy izay mekohaka eo aminy. Fa fantatsika fa Jesosy Kristy tsy nanaiky ny akohaka teo. Any satana zany io raha ny tena izy. Fa saingy izao tsy tompony fotsiny satana fa araka ny zavatra nambaran'i Jesosy teo dia mamona mihitsy io vola io. Tsy hoe any satana fotsiny io fa mamona mihitsy io. Andriamanitra kely mihitsy io, manana fanahy mihitsiny io vola io zany fa tsy hoe any satana fotsiny.
dia averiko an'le izy teo hoe le mamona miteny arameanina dia midika hoe voly ary Andriamanitra zareo arameanina io ary na ny fisainan'ny jiosy na tonga jiosy tonga dia nahazo an'ity teny ity rehefa nyteny Jesosy Kristy hoe tsy mahay manompo an'Andriamanitra sy mamona ianareo dia fantatry ny jiosy fa io mamona io dia natao horavana rehefa tonga ny Mesia. Anisan'ny asan'ny Mesia zany a no andravana io Andriamanitra mamona io. Misy boky zay a karazana commentaire jiosy antsoina hoe targum dia ao anatin'izay ny ahitana an'izay fisainana jiosy zay hoe tena Andriamanitra mila ravana io rehefa tonga amin'ny fotoana ny Mesia io mamona io dia zay ny fahazahoan'ny jiosy azy zany a rehefa nyteny Jesosy Kristy hoe tsy mahay manompo an'Andriamanitra sy mamona ianareo. Ahoana amin'izay ny fiasan'le vola. Ny vola dia manova fifandraisana, efa nresantsika izay tamin'ny farany fa verenantsika izy eto. Manova fifandraisana tsy misy ohatr'izany io vola io. Satria ahoana? Lasa ny fifandraisana rehetra dia lasa vidy varotra daholo. Na ianao mividy na ianao mivarotra rehefa mifandray aman'olona ianao. Mandeha ange mitondra ny vehivavy dia mitondra entana eny an-dalana eny dia misy olona hoe ao entiko ny entanao dia veritreritry hoe misaotra betsaka anaka fa dia mbola misy olona tsara fanahy amin'izao fotoana izao zafady tompoko. Misy mamona ao ambadika ao mametraha kely ny dikan'izay ary efa azontsika zany fa zany le izy a tsisy olona ninona ka hanome anao zavatra fotsiny zany fa tsy maintsy misy vola foana zay ao ambadika iny. Zay le atao hoe vidy varotra. Na ianao zany mividy zavatra any aman'olona dia mandoa vola ianao, na ianao mivarotra zavatra any aman'olona dia mahazo vola ianao. Ka io zavatra io mety anao koa io a, mety anao eo amidinao io ny sandrinao, ny tananao sy ny rehetrarehetra fa mety zavatra avy any aminao ihany koa. Aty aloha aty mbola misy ny dekona ve afaka mametraka olona aty aloha zafady tsisy dekona ato fa vazivazy zany. Zay ny fifandraisana amin'ny mamona tompoko. Raha vao mamona ny manjaka eo amin'ny fiainanao a dia tsy maintsy resaka vidy varotra. Mifandray fotsiny ohatr'izao dia ohatr'izany manome vola olona ianao a fanampiana olona tena fanampiana mihitsy ny ataonao a fa rehefa avy eo anao mangataka zavatra amin'iny olona iny ka tsy meny dia tezitra ianao hoe tsara nanome anazy a ko maninona izy ny tsy manome anahy. Azonareo hoe vidy varotra mamona ihany zay ny ao ambadik'izay. Na dia manome azy ianao vao miandry takalony ianao dia mamona foana zay ny ao ambadik'izay zavatra zay. Zay ny fifandraisana aterak'io mamona io. Amidy daholo ny zavatra rehetra sy ny atao rehetra sy ny ninona rehetra eto amin'ity ambon'ity tany ity dia amidy daholo ary azo vidiana daholo koa ny zavatra rehetra. Eny fa na ny fanahinao azy na ny fanahin'ny olona ara dia azo vidiana daholo. Ndika zany le fifandraisana apetraky mamona zay ny mafana azy dia tsy maintsy misy takalo foana ny fifandraisana amin'ny mamona. Tia sinday fa ratsy zany a dia tsy afaka mivelona ianao. Tena eritreretiny hoe raha ohatr'izany hoe manome foana ianao zany fa tsy mandray mihitsy maty ianao. Tsy afaka mivelona ianao. Tsy maintsy tia sinday foana tiany ianao dia aizany ahy. Domboko tapany ianao dia mehoerany ahy. Zany ny fisainana mamona tompoko. Zany ny esprit de mammon. Vidy varotra. Azo vidiana daholo zavatra rehetra. Efa nijerentsika ity tafara fa verenantsika Amosa 2:2-5 ny milaza hoe zao ny lazain'ny tompo noho ny fahotana telon'ny Israely eny efatra azy dia tsy tsoahako ny fitsarana satria namidy ny vola fotsiny olo-marina ary namidy ny kapan'olona ray ny sahirana. Tena matezitra an'Andriamanitra ny fampiasana ny fanahin'ny mamona amin'ny fifandraisana ka olo-marina dia amidinao vola fotsy na sahirana. Ity zany mba kelikely valeur le sahirana dia paire de chaussure no ivarotanao anazy fa tsy miankina amin'le hoe namidinao lafo ve io sa namidinao mora.
fa fahotana foana zany eo anatrehan'Andriamanitra ny fivarotana satria fampiasana ny fisainany mamona. Toko favalo andininy fahenina amin'ny Amosa ihany. Hoy ianareo raha oviana no tapitra amin'ny Maizipito mba hivarotantsika vary. Tanareo. Asa matahotra ianareo mbola hiresaka mpivarotra rehefa avy eo sao dia mpivarotra eto ina moa anamelo tena hoe tena maty mihitsy tsy resaka zay ny resahako. Raha ity fisainanao dia mamona. Fa hiresaka momba an'izay varotra zay tsika rehefa avy eo raha mpivarotra ianao ny tonga eto. Raha oviana ny tapitra amin'ny Maizipito mba hivarotantsika vary ary ny sakafo ny sabata mba anokafantsika amin'ny fitoeram-bary satria rehefa sabata zany dia tsy azo atao zay ary rehefa maizina ny andro dia tsy afaka mivarotra fa ny antony havelomana dia mivarotra mba azahoana vola. Dia tsy vitan'izay fa anakelezana ny efasy analehibeazana ny sekela ary anaovana mizana mandaingy. Zay zany ny tena mamaika azy. Ka hividianantsika ny mantra ny vola fotsy. Hitanareo na mantra zany dia azo vidiana. Ny sahirana amin'ny kapa ny hividianana azy dia avy eo tsika mivarotra indray ny akofam-bary. Tsy le vary no amidy fa le akofa fotsiny. Famitahan'olona be tsotro izao. Reny zany le vary plastika tamin'izany fotoana izany. Apokalipsy toko 7:10 andininy 1:10 ka hatramin'ny 7:10 azo amidy daholo zavatra rehetra. Tao Babilôna ny resahany an'ity ohatr'izao zavatra mitrango Babilôna. Babilôna ny Apokalipsy tsy le Babilôna fa Babilôna. Misy ny atao hoe Babilôna dia misy ny atao hoe Babilôna. Fankazotsika. Apokalipsy toko 7:10. Ny mpivaro mandeha amin'ny tany, mpandrato izy amin'ny baibolinareo. Dika mpandrato zany mpivaro mandeha amin'ny tany dia hitomany sisaona azy rehefa ravany Babilôna. Hitomany sisaona azy satria tsisy mpividy tsony ny entany dia entana volamena, volafotsy, vatosoa, perla, rongony fotsy madinika, lamba volomparasy, landy, jaky, hazo manopofina, fanakivoara rehetra mba mifanaka rehetra amin'ny hazo sarobidy indrindra. Vida bois de rose zany. Ny varahana, vy, marba, kanela, ny zavatra manopofina, ny didikazo, menaka manitra, didikazo manopofina, divay, diloilo, lafarinina tsara toto, varim-bazaha, omby, ondry, soavaly, kalesy, ary tena sy ain'olona. Io zany azo varotana, azo vidiana daholo na ny tena na ny ainao azy dia azo vidiana. Dia hitantsika ohatra amin'ny kidnapping reny raha tsy resaka ny mpivarotentsika dia vidiana daholo. Vidiana daholo. Zany ny fanahy mamona. Ny olana nefa amin'Andriamanitra zany tena le fivarotana olona io dia ny olona no ariana voninahitr'Andriamanitra. Amin'ny février antsika ny gasy be amin'ny heritaona raha sitrapon'ny tompo dia resaka momba ny olona tsika. Ariana voninahitr'Andriamanitra ny olona ka noho izany dia tsy natao amidy. Tsy natao amidy. Nefa tsika dia mifampivarotra foana ny fiainantsika, ny sandrinao amidy, tongotrao amidy, ny tananao amidy, ny sainao. Hoy! Lafo be mihitsiny. Amidy daholo. Fa tsy natao amidy io raha ny naharian'Andriamanitra azy. Fa ny mampitsimbadika sy mamadika ny zavatra rehetra dia vola foana mamona ihany manova an'io fifandraisana io. Vola. Mamona mamadika ny fifandraisana rehetra eto ambony tany. Dia jereo tsara fa raha azonareo ny tiako lazaina dia sahirana ianao zao hoe dia ahoana ihany zany ny ainana eto ambony ity tany ity. Rehefa mametraka izay fanontaniana izay ianao dia fankahazo tsika. Fa raha mbola tsy mametraka izay ianao dia na ianao tsy mipetraka eto ambony tany fa extraterrestre na tsy azonao mihitsy ny zavatra fampiresahantsika teto. Fa io mamadika ny zavatra rehetra ary tsarovo tsara. Tsy mila tsarovana fa taditsika foana zany fa volany eny namadian'ny Jodasy an'i Jesosy Kristy vola farantsa 300. Dia na le namany tiany le mpampianatra izay tena nitarika azy nampianatra azy nandritry ny 3 taona dia navadiny tamin'ny vola 300. Josefa dia namidy ny rahalahiny tamin'ny Egyptianina. Mitovy ihany io dia le Amosa toko 2 koa tena mitovy ihany izy hoe namidy ny vola koa ny olo-marina. Le Amosa toko 2 andininy 5 vakitsika teo. Le Jesosy Kristy le namidy ny Jodasy
Josefa le marina namidiny rahalahiny dia ohatr'zay ny fifandraisana. Tsy miankina amin'inona hoe manao tsara ianao na manao ratsy ianao fa ianao azo midy foana raha mbola mamoana ny manjaka. Ka natonga n'iny le Jesosy Kristy namidy tamin'ny vola iny zany dia anehoana amintsika mihitsy hoe misy resaka adiny Jesosy Kristy sy Satana ato na adin'Andriamanitra sy mamoana niady tamin'ny nanolorana ny Jesosy Kristy teo amin'ny hazo fijaliana. Zay ny fandehan'io zavatra io Andriamanitra sy mamoana ny ady natonga an'io. Jerentsika ny zava-nitranga tamin'ny Tiro. Tiro anisan'ny tanàna anankiray lehibe izay noelohan'i Ezekiela dia tena resaka varotra fotsiny manjaka ao amin'ny Tiro. Tonga tamiko ny tenin'ny Tompo hoe ianao ry zanak'olona manao vahira fisaonana amin'ny Tiro ka tenenao aminy hoe ery ilay monina any amin'ny vavaranomasina mpivaro mandeha ho an'ny firenena ho any amin'ny nosy maro samihafa. Izao no lazain'Andriamanitra. Ery Tiro, ianao no efa niteny hoe za dia tsara tarehy. 7 ny zokiolona gebara sy izay endry tany no mpanety sambonao tao aminao. Ny sambo rehetra teny amin'ny ranomasina mba mitatsambony dia tonga tao aminao anakaliny etam-barotrao. Tsisy ifandraisana amin'ny Tiro afa-tsy resaka varotra ty sy nday vidy varotra. Zay foana ny fifandraisana amin'ny Tiro, zay ny mahatonga anazy lasa tsara tarehy ny farany. 12 ka hatramin'ny farany amin'ny toko 720 be dia be fa zay hitantsika eto ihany vakitsika. I Tarsisy dia ny fampivarotra taminao noho ny haben'ny harena samihafa tao aminao. Rehefa mifandray tamin'ny Tarsisy zany Tiro varotra zay. Volafotsy, vy, firapotsy ary firaka ny entiny natakalony entanao. Ny tompon'le 405 ny azafady mba isaka kely raha misy amintsika reto. Raha misy tomobila hitrana ivoaka mba hanatoerana. Javana sy Tobala, Javana zany Grèce, Grika zany. Javana sy Tobala ary maseka dia ny fampivarotra taminao ka olona sy fanaka varana ny natakalony varotrao. Tanareo, zay fifandraisan'ny Tiro rehetrarehetra zany ty zao volafotsy, ty olona sy varana. Niteraky togarimano nitondra soavaly sy soavaly fitaingina ary apondra natakalony entanao. Niteraky dedana dia ny fampivarotra taminao. Ny varotra ny amin'ny nosy marobe dia nandalo teo aminao ka vangy voara sy hazo mainty no natakalony entanao. Arama dia ny fampivarotra taminao no ny abetsahany tao zavatra ka karbonkolo, lamba volomparasy, tenina samihafa soratra, rongony fotsy madinika, voangy ary robisy ny entiny natakalony entanao. I Joda sy ny tanin'ny Israely, eny fa hatramin'ny vahoaka an'Andriamanitra ary dia ny fampivarotra taminao ka varim-bazaha avy tany minita, mofomamy, tantely, diloilo ary barsama no ny fampivarotany taminao. Rehetrarehetra zay mifandray amin'ny Tiro zany dia fa ty sy nday foana, varotra foana. Fa tsy miresaka amin'ny Tiro raha tsisy an'izay. Dia mitoko 720 andiny 720 misy teny kely zay raha efa namaky an'io ianao dia tsy hitanao mihitsy io. Kanefa ngeza be mihitsiny. Ezekiela toko 720 andiny 720 dia ozy hoe noho ny haben'ny Elikao tamin'ny tsy fahamarinany varotrao. Noho ny haben'ny Elikao tamin'ny tsy fahamarinany varotrao dia maninona ozy izy? Voalotinao ny fitoerana masina. Ny varotra tompoko dia miprofane, azotsika zay teny gasy zay miprofane ny tempoly, ny fitoerana masina. Manimbazimba sa manazimbazimba? Profane ndika zany midesacraliser foana voaloto potika voaveta aveta ny tempoly noho ny varotra. Dia rehefa mandeha amin'izay sainao dia hitanao fa zay no natonga an'i Jesosy Kristy tezitra. Oviana izy nitezitra, tsy mba tezitra betsaka izany Jesosy Kristy. Fa rehefa nahita n'ilay mpivarotra teo amin'ny tempoly izy. Satria fanimbazimbana ny tempoly ny fanaovana varotra eo ao anaty tempoly. Satria lay fifandraisana mamona no entinao hifandraisana amin'Andriamanitra. Zay le izy.
tsy zay mihitsy fifandraisana amin'Andriamanitra. Marka 7:5-7 ary Jesosy niditra tao amin'ny tao Jerosalema dia nakao amin'ny tempoly. Tezitra zany le avy niditra tao Jerosalema izy le natao herinandro farany dia le nofahofaina tamin'ny sapadrofia. Dia avy izy nitsofoka tao amin'ny tempoly dia nijerijery ny zavatra rehetra manodidina izy. Asa raha hitanareo rehefa mamaky baiboly. Niditra tao izy dia nijery ny zavatra manodidina. Dia rehefa riva ny andro dia niala izy mba amin'ny 12 dia nakamy Betania. Andro zareo mipetraka fa manana namanana izy ry Marta sy Maria ry Lazarosy. Dia noho ny ampitson'iny rehefa niala tamin'ny Betania Jesosy dia natsiaro nona dia nitoy any rehetrarehetra avany zany ngamba tsy nahazo petit déjeuner tamin'ny Marta ngamba ry zareo. Dia toizantsika ilay izy avy eo dia tonga tany Jerosalema izy ireo dia niditra tao amin'ny tempoly Jesosy le nijereny maly. Dia nandroaka izay nivarotra sy izay nividy tao amin'ny tempoly sady nanjera ny latabatry ny mpanakalo vola sy ny seza mpivarotra vorombelala ary tsy navela nisy olona hitondra fanaka andeha makivaky ny kianjan'ny tempoly. Dia nampianatra izy ka niteny tamin'ireo hoe tsy izao va ny voasoratra ny tranoko le tompo tempoly dia atao hoe trano fivavahana ao amin'ny firenena rehetra fa nareo kosa manao azy ho zo fieren'ny jiolahy. Hatramin'izay nieritreritra foana izy ary le jiolahy lazainy eto le mpisorona be ve sa le iza mety ho ireny tokoa sa le mpivarotra mihitsy mety ho ireny tokoa fa kay le jiolahy eto tena le mamona mihitsy no miafina ao anatin'le tempoly dia manjaka ao amin'le tempoly. Dia jereo ny zavatra misy any amin'ny fiangonantsika ny fiasan'ny mamona ao anatiny iza ny tena manjaka tsika fa tena lasa zoy fieren'ny jiolahy ny tempoly. Voaloto ny fitoerana masina noho ny varotra noho ny mamona. Lasa mamona ny manjaka ao ary zay tena farany alan'i Jesosy Kristy ka le malemy fanahy le lehilahy malemy fanahy indrindra dia tsy maintsy nakakaravasy dia nandroaka sy ny tabataba ny mpivarotra sy ny mpividy tao amin'ny tempoly. Mandeha mankany amin'ny faran'ny bokytsika fa varotra koa ingeny amelezan'ny bibidian'le olona tsy izy le zavatra faran'izay atahoranareo fa tsy fantatro reo vinintsika nanao an'io fa mbola hanao an'io tsika an'le bibidi fa mila azonao. Apokalipsy 7:15-5 Apokalipsy 7:15-5 ary navela nisy aina ny sarin'ny bibidi izy mba hay miteny ny sarin'ny bibidi ary ampamono izay rehetra tsy mety miakohaka eo anoloan'ny sarin'ny bibidi ary ny olona rehetra na ny kely na ny lehibe na ny manan-karena na ny malahelo na ny olona afaka na ny andevo dia hampandray sy ny marika avokoa eo amin'ny tanany havanana sy eo amin'ny andriny mba tsy azo aninona hividy na hivarotra afa-tsy izay manana marika dia ny anaran'ny bibidi na ny isa milaza ny anarany. Azonareo mahatonga tsika matahotra an'io indro fahendrena aoka izay manatsaina nisa marika bibidi fa isa marika ny olona zany 900 zany isa marika zany. Ina matahotsika sisy satria sao dia tsy afaka mividy sy mivarotra tsotsika zay ny tena mampatahotra tsika io. Nefa nividy sy mivarotra mamony zany ary eo mihitsy ny lalaoviny ao amin'ilay fisainana mamona mihitsy ny lalaovin'le bibidi tsy afahan'ny olona manao an'izay. Ho an'ny izay manaraka ny karatry ny mpiara-maka ny baiboly io mantsy nyle nilazaiko anazy hoe olona tsy izy ihany ange ny tratran'io tsisy tokony hampatahotra an'io mihitsy ange ny olona tsy izy ihany ny tratran'io. Fa vao mamaky tsika ny 4:4 vakin'androany tao amin'ny karatry ny mpiara-maka ny baiboly zay dia jereo tsara dia ho hitanao hoe aiza ianao.
toko 4 tapitra zany io amin'ny andininy 7 toko 7 dia ny andininy voalohany. Ary hitako fa indro zanak'ondry dia nitsangana teo amin'ny tendrombohitra zony, ary ny 4 arivo sy 4 alina sy 1 hetsy nomba azy, samy nanana ny anarany, dia ny anarany iray voasoratra eo amin'ny andriny. Dia tsotra fotsiny le izy. Ny anaran'izy ny voasoratra eo amin'ny andrinao sy ny sandrinao. Fa rehefa tsy leny ray dia tsy maintsy leny ray e. Tsisy hevitra. Na mamona na Andriamanitra. Any amin'ny toko 7 koa izy dia miresaka an'io. Analany tahotritsika sady dia zao dia amin'izay nareo tonga rehefa misy afisy ngeza-be lay biby ty. Apokalipsy toko 7:1 sy 7 hoe ary hitako fa indro nisy anjely hafa koa niakatra avy tany fiposahan'ny masoandro, nanana fitopon-kasehan'Andriamanitra velona, ary ny antsony anjely 4 izay nasiana nimba ny tany sy ny ranomasina teo amin'ny feo mahery izy hoe, efa nisy anjely zany nirahana hoe tsy mba ho daholo ny tany sy ny ranomasina sy ny hazo a. Dia ozy izy le anjely, aza manimba ny tany na ny ranomasina ny hazo mandra-panisinay tombo-kase eo amin'ny aiza? Eo amin'ny andro ny mpanompon'Andriamanitsika. Dia za aloha tsisy ataorako izany bibity zany mihitsy e. Raha le bibity anankiray mety matahotra le ambody, lo, bibilava reny matahotra. Fa raha ity ambody 666 ty, za efa manana, ny ahy efa voasoratra eto sy eto. Tsy olako zany. Dia fa any aloha, fa nytitsika tongavana verina mivoaka kely ao nytitsika tongavana dia zao hoe any amin'ny vidivarotra foana no tadiavany bibity, mamona, satana, devoly amelezana antsika. Verenantsika le fa hitantsika le apokalipsy toko 7 teo. Fa resaka mpividy foana, varo mandeha, dia mitomany mihitsy, misaona mihitsy rehefa ravo Babilôna satria tsisy mpividy tsony. Reo zavatra rehetrarehetra reo. Ao Babilôna varotra ny fanao ao. Raha ny apokalipsy vakitsika dia resaka varotra foana ao Babilôna, resaka varotra foana ny eo amin'izao tontolo izao, tisinday mamona. Fa ao Jerosalema, rehefa apokalipsy jerentsika dia fanomezana. Zay tsika vao tonga amin'le tena izy. Fanomezana ny ao Jerosalema. Dia any amin'ny apokalipsy toko 2 ohatra, teo zany nahitantsika fa varotra vitsy varotra foana ny fifandraisana. Fa any amin'ny toko 2 fahenina sy 7, hoy izy tamiko, vita, izano alfa sy omega, ny fiandohana sy ny fifarana. Izano, anina ozy izy? Anome maimaimpona avy amin'ny loharanonay ho an'izay mangetaeta. Izay maresy no andova izany, zao ho Andriamaniny ary izy ho zanaka. Zanome maimaimpona. Raha vao mamona dia vidiana. Fa raha vao Andriamanitra dia fanomezana maimaimpona. Raha vao Babilôna dia tisinday. Raha vao Jerosalema dia fanomezana maimaimpona. Nao nijerentsika amin'izay ny miaraka amin'Andriamanitra e. Isaia toko 5:1 sy 2. Ianareo rehetra izay mangetaeta, mankanesa amin'ny rano ianareo izay tsy manam-bola, avy mividianaka homana. Satria efa io loatra monko le fisainan'ny olona. Resaka vidy. Vidiana ozy izy, avy dia mividiana, mihinana. Eny avy mividiana divay sy ronono. Nefa tsy ambola na amin'karena. Io le fanapotehana amin'ny mamona io. Raha fividianana ny tadiavy mamona andeha dao, fa miaraka amin'Andriamanitra tsy resaka vola, tsy arena. Nahoana ianareo no mandany vola amin'izay tsy hanina? Nahoana ianareo no misasatra amin'izay tsy mahavoky? Eno tsara, andro izay tsara, aroka iravoravo amin'ny matavy ianareo. Fa ny andanitsika vola nge dia izay tsy hanina e, tsy mahavoky. Mihinana ianao botsina be kibolao, avy eo voakanao ary daholo izy rehetrarehetra. Tsisy mijanona, tsisy. Fa misy maimaimpona omen'Andriamanitra, ny fihinanana azy dia amin'ny alalan'ny fiainoana.
ny alalan'ny fiainona. Eno tsara aozy izy, ano izay tsara. Raha ohatra zany ka nivarotra nandoto ny tempolo teo, zay le voalazantsika, nandoto ny tempolo tiana lazaina eto zany dia le fifandraisana amin'Andriamanitra, mandoto ny fifandraisana amin'Andriamanitra, miprofane ny fifandraisana amin'Andriamanitra, midésacraliser ny fifandraisana amin'Andriamanitra, manimbazimba ny fifandraisana amin'Andriamanitra, mametaveta ny fifandraisana amin'Andriamanitra ny varotra, dia miprofane any mamona kosa, manimbazimba ny mamona, mandroaka délivrance ny fanahiny mamona ny fanomezana. Raha namaky ny any Facebook nareo dia izay le izy. Ahoana ny fandroahana ny fanahiny mamona ao anaty vola dia amin'ny alalan'ny fanomezana fotsiny ihany. Io tsisy resaka magia io na fombafomba. Tsika olombelona mantsy tiantsika atao dia tic-tac-toe. Tena tsika olombelona tic-tac-toe io. Tady solution facile hoe vavaka manao an'izao fomba zao dia tonga dia vita io. Tsy tompoko, fianarana io. Tenin'Andriamanitra, adalan'Andriamanitra very reto raha vitan'ny tic-tac-toe ny fiainana. Nanao an'tia, adalana nanao an'ty. Fa ato daholo vahaolana rehetra. Ato. Ny mandoto ny mamona dia ny fanomezana. Tsy le fiantrana, ny fiantrana homona, matetika tsy izy reny. Jereo tsara eny tsara lalàna rehefa zoma. Fa manao fiantrana ny silamo izay tena ao anatin'ny fivavahany zareo mihitsy moa zany zavatra zany. Fa milahatra ianao. Dia ianao tsy miasa ao aminy dia ina ny antsoinao le karana? Saotra patroa. Satria any amin'ny vola. Dia izy zany ny patron anao. Resaka, dia fiantrana fa resaka vidy varotra io. Dia le laza ho an'le mpanome, izy zany ny tena tsara, izy patron, izy ny tena tsara fanasinina satria nanome kely ianao. Fa hampafiry ny arena ny nomeny anao iny, tsisy dikany aminy iny. Zavatra vola ririny fotsiny na any abzordina iny azo le arina dia mibobodiny atsipy any aminao e. Laza ho anazy ihany. Tsara fanahy ty patron ty. Ary lasa ianao koa avy eo miankin-doha amin'ny foana. Tsy andranao izay atongavana ny zoma indray dia hanana any amin'ny patron. Dia miankin-doha. Ka na fiatrana inona dia ohatr'izay foana le izy. Mahafinaritra manome raha ohatra ka fisaina mamona ny ao anatinao satria mahazo ianao rehefa avy eo. Zay tianao atao amin'iny olona iny avy eo nomenao le olona, dia zay tianao atao amin'iny olona iny avy eo dia azonao atao amin'ny foana. Ka miankin-doha aminao izy satria any aminao izy mahazo an'le vola. Azonareo le mamona. Dia ianao amin'izay manome fa mbola mamona ihany ny ao. Le olona omena moa dia mamona ihany ny ao. Zay le olana. Dia afaka mibaiko anazy amin'izay tiany ianao. Tsy izay zany le fanomezana resantsika eto. Tsy izay le fanomezana resantsika eto. Hoe afaka mibaiko amin'izay tiany ianao. Io fiteny qui paye commande. Fa nanyasan'Andriamanitra ary za tamin'izany asa tao amin'ny MSE, nisy olona zay mpanompon'Andriamanitra tonga tao dia nanome fitaovana be dia be ho an'ny MSE. Fa le ry zay nampiasan'le izy. Fa vetivety teo nalain'le izy, za zany tsy malala, za zany le mpiasa kely fa tsy nalala an'le tany. Fa inona ka le izy? Ka ireo fitaovan'ireo misy zavatra tiany atao ao anatin'io. Dia ny MSE nefa manana n'ilay vinany hoe ty zany MSE zany hitory ny filazantsara sy hampiorina ny olona amin'ny alalan'ny média. Fa ny azy zavatra hafa ny tiany atao. Fa izy no mandoha vola, izy nanome zavatra anao, dia tsy maintsy ny anazy no arahanao. Fa misy olona manome ohatr'izany. Na kristianina ary. Na kristianina ary. Mbola fanahy mamona ihany mitarika anao manome zavatra. Meko ty amin'izay, za afaka mibaiko an'ity olona ity. Fa tsy izay le izy. Tsy izay le fanomezana. Dia any an-dafy Frantsa ny hitako aloha, tsy azona olona anankiray atao mihitsy. Za zany nianatra tany, nianatra teolojia nandehanako tany. Dia tsy azo ny olona atao mihitsy no manome vola anahy fanampiana anahy. Raha vao manome vola olona ianao dia mandohetra be dia be.
azonao satria tonga dia fantatra fanjakana hoe tsy lôzika zany maninona ianao mame vola olona mahanao fa mitsimboly ianao zany ao a dia matombodomenao an'lay olona mivoly iny tsy lôzika ampiainana mihitsy mifanomezana eto amin'izao tontolo zao ary ny olona rehetra manome t-shirt vary sy ny oatra ninona dia na izy hibaiko anao na izy mamotsy ny volany zay ihany ny ao anatin'io fa tsisy olamame anao fotsiny amin'izany ao dia ny ataon'ny vazaha zany rehefa te ame volana izy a dia mody omenana association anankiray leo le izy dia amin'izay anao tsy mandohetra be dia le association manome volan'le olona amin'izay rehefa avy eo fa raha vao directa olona tsy azo atao satria manjary misy famitsim-bola ao anatiny gravy a satria efa zay loatra no mameno n'ity zao tontolo zao ty mamona dia tsy afaka miala amin'ny mamona ny olona tsy mety ny fanomezana kanefa io fanomezana io ihany no mandoto amin'ny mamona ary le fanomezana mandoto amin'ny mamona dia le fanomezana maimay pona fanomezana maimay pona dikan'izany dia zao hoe tsy misy tambony mihitsy ny resaka hoe za nanao an'ity dia meo amin'izay a fa na ny fifandraisan'ny kristiana amin'andriamanitra zangery re dia mbola mahamony meko an'ity ianao andriamanitra meo an'izao ah dia ho hitantsika eo izy rehefa avy eo hitantsika eo izy rehefa avy eo mila mibebaka amin'izany tsika fifandraisana amin'andriamanitra dia fifandraisana mamona fa raha te handoto amin'ny mamontsika raha te hanimbazimba ny mamontsika raha te hiprofane amin'ny mamontsika raha te sacraliser amin'ny mamontsika dia tsisy afa-tsy mifanomezana maimaim-poana tsy misy tiambany ihany zay ny antsoina hoe fahasoavana ny atao hoe fahasoavana dia fanomezana jereo tsara miteny daholo le teny rehetrarehetra ao anaty fanomezana maimaim-poana ho an'ny olona tsy mendrika satria tsy havita havaly an'le izy mihitsy le olona zany teny Jesosy Kristy rehefa manome anareo izy dia aza le namanareo afaka mamerina reny nomena fa zay tsy mahavita mihitsy zay le izy dika maimaim-poana tompo dia tsy hoe tsisy vidiny a fa manomeza zavatra ianao olona dia ataovy maimaim-poana io fa milaza aminao aririny fahatany fotsiny izy zavatra iny raha vao maimaim-poana tsisy vidiny amin'ny olona foana raha vao tsy nalohany voly iny a dia ariny iny tsy vakiny iny tsy ataony inona iny ndraindray koa raha momba avidiny arivo ariary le izy fa mbola ariny ihany iny satria mora loatra ngamba tokony amidy 5,000 ariary zay vao mba tehirizina hoe tena mba vakiko kosa ty zavatra ty fa nandaniako voly mbola sainana mamona ihany ny ao anatin'izany sainana mamona ihany ny ao anatin'izany tompona ny atao hoe maimaim-poana dia zao tsy maimaim-poana le izy satria tsy takatrao ny vidiny tsy takatrao raha manome misy olona anankiray mpanjaka anankiray manome anao peratra dia mondra dia mba eritreretiny hoe ozy izy ianao hoe manana 25,000 aty aloha mba tia ny vidianako n'le peratra fa dia aiza ve dia omenao ana maimaim-poana vao maika izay manompa an'le olona fa nga 25,000 mividina peratra vidiamondra azonareo manambany an'le fanomezana ianao raha mbola tadiavinao soloana vola le izy maimaim-poana zany atao hoe fahasoavana ny zavatra omeny tompo antsika zany raha fahasoavana dia tsy takatsika ny vidiny matoy izy nataony maimaim-poana ary zay le manapotika ny mandoto ny mamona raha nanao varotra Andriamanitra dia tokana ihany ny varotra ny fanaovan'Andriamanitra na le izy le varotra amin'ny Isaia 5:50 a maimaim-poana na le izy varotra tao amin'ny fahotana ny fahotana ny vidiny nanavotana antsika ihany no nalohan'Andriamanitra nalohan'i Jesosy Kristy teo amin'ny hazo fijaliana dia jereo inge ny asarobidin'le izy e Petera voalohany 1:7-20 sy 7:20 a tiako be izy amin'ity baiboly protestanta fanitsina fahenina ty zao ny lazany azy fa fantatrareo fa tsy tamin'ny zavatra mety ho simba na vola fotsiny na volamena ny nanavotana anareo tamin'ny fitondran-tena dala zay nolovanareo tamin'ny razana fa tamin'inona ozy izy raha sarobidin'ny Kristy toy ny tamin'ny rany zanak'ondry tsy misy kilema ary tsy misy petipetina tsy voavidina volamena na volamena rehetra eto ambonin'ny tany tsy voavidina vola fotsy rehetra eto ambonin'ny tany ny famonjena anao
sy famonjena maika fa famonjena ny mpino rehetra tsy voavidy ny vola sy volamena sy vola fotsy rehetra ka raha ny Kristy ihany noho izany tena tsy mety ny andehananao amin'Andriamanitra ilazana hoe ty mbo anjarako Andriamanitra valile izy fa iny angany vidiny maimaim-poana ny famonjena. Andriamanitra tsy azo anaovana varotra zany hoe tompoko tapany ianao Andriamanitra dia mandoava erany fisainana mamony zany tompoko. Mandoto ny fifandraisana amin'Andriamanitra ny fanaovanao varotra amin'Andriamanitra fa ny an'Andriamanitra ny zavatra rehetra dia maimaim-poana. Romanina 7:7-20 fa samy efa nanota izy rehetra ka tsy manana voninahitra avy amin'Andriamanitra nefa marinina maimaim-poana amin'ny fahasoavana izy no le zavatra efa vitan'ny Kristy teo amin'ny hazo fijaliana no le rasa arobidin'i Kristy dia omena antsika maimaim-poana io vidin'ny fahotantsika io. Zay ny asan'Andriamanitra manome maimaim-poana. Romanina 4:4-5 eto indray sahirana indray ny fisainana mamony eto. Tratra indray ty ho an'izay tsy miasa ozy izy dia tsy isaina ho karama tsy tadidiko indray le izy fa akorotan'le ry. Romanina 4:4-5 tena mampikorotana ny saintsika mihitsy ty teny ty raha efa hitanao. Ho an'izay tsy miasa kosa nefa mino zay ho an'izay miasa kay dia tsy isaina ho toy ny fahasoavana ny karama fa ho toy ny trosa. Raha vao miasa ianao zany ka mahazo vola any amin'ny patron anao rehefa mifarany volana dia satria nanananao trosa le patron. Azonao misy vidy varotra tao ny varotra ny herinao ianao tsy haiko na ny herinao na ny sainao nampiasainao an'le patron nandritra ray volana dia anananao trosa izy dia amin'ny farany volana izy manome karama tsy fahasoavana iny fa karama satria nanananao trosa izy dia tsy maintsy mandoa ny trosany. Rehefa tsy mandoa izy dia azonao toriana any amin'ny fanjakana. Ao tsika 5 fa ho an'izay tsy miasa kosa fa manina fotsiny mino zay manamarina ny ratsy fanahy dia ny finono ny isainao fahamarinana. Zay raha vao ohatra zany ianao ka manao zavatra ho an'Andriamanitra dia mahazo valiny rehefa avy eo mahazo zavatra ianao avy eo mahazo fitahiana araka le tadiavinao dia tsy fahasoavana iny azonao io fa trosanao tamin'Andriamanitra. Nanananao trosa zany Andriamanitra fa aza mifampitako trosa amin'Andriamanitra re olona. Fa raha Andriamanitra nitako trosa aminao tsy tako jirama aminao izy jiro io alohanao isam-bolana ny jirama fa alohaviny masoandro n'Andriamanitra nanomboka ianao teraka ka mandraka androany. Voalohanao zany ny rano misotroanao sy sasanao taminao voateraka mandraka androany aloha azy ve amin'Andriamanitra. Voalohanao zany zay fotsiny tsy teny manga ny vary ny tsaramaso ny rehetrarehetra ny omby anazy daholo reny. Voalohanao zany ifampitakotrosa amin'Andriamanitra dia anao niteny hoe za nandohany ty anao Andriamanitra dia meo an'izao amin'izay fa adao ifampitakotrosa dia hitanao zany fa amin'Andriamanitra zay anananao dia fahasoavana. Ny andrasany aminao fotsiny dia mino an'ilay manamarina ny ratsy fanahinao dia finoana no isaina fahamarinana. Izany ny lazain'i Davida fahasambarana ny olona zay tsy isain'Andriamanitra fahamarinana, zay isain'Andriamanitra fahamarinana tsy amin'ny asa hoe sambatra zay voavelan'ny elony sy voasarona fahotany, sambatra ny olona zay tsy isain'i Jehova eloka. Romanina 4:7-20 efa maneritreretinao ve ty fa ny mamona vidy varotra karama fahafatesana ny tambon'ny ota. Raha mitaka karama any amin'Andriamanitra ianao salaire du péché izy amin'ny teny frantsay raha mitaka karama any amin'Andriamanitra ianao dia takian'Andriamanitra daholo karama ny fahotanao nanomboka ianao voateraka mandrakandroany. Ahoana voalohanao zany
tsotra fotsiny maty ianao maty mandrak'izay fotsiny ianao dia vita voaloha izy zay mamona zay raha ifandray varotra amin'Andriamanitra ianao tsy azo anaovana varotra Andriamanitra fa raha varotra ny fanaovanao n'Andriamanitra ty ihany mendrika anao dia jereo amin'izay nge le fandotona ny mamony fiainana mandrak'izay kosa ninona ozy izy fanomezana maimaimpona avy amin'Andriamanitra ao amin'ny Kristy Jesosy ray vidy varotra fahafatesana mendrika fa raha fanomezana maimaimpona raha fiainana mandrak'izay dia fanomezana maimaimpona ny ao anatiny Romaina 9:17 andiny fahatelo amby telopolo ka hatramin'ny fahaenina amby telopolo azafady fa maninona ary aho manao an'io 31 33 36 34 ary iza ny nahalala ny sain'ny tompo iza valina ny mpivavaka amin'ny mahalala ny sain'ny tompo ary iza mimpanolotsaina azy ny mpivavaka satria tsy fantatr'Andriamanitra hoe ilainao io raha tsy nangataka taminy ianao ane ka ina ny vavahanao raha ohatra ka tsy zany ianao mimpanolotsaina an'Andriamanitra tiany e teny ilaiko mihitsy ange ianiny e dia ozy Andriamanitra soa ianao anaka fa niteny an'izay ndrasy fa karakaraiko momba azy manaraka iza ny manome azy aloha ny mpivavaka mba hamalina azy indray ny mpivavaka ka tsy zany mpivavaka mivavaka be dia mahazo fitahiana rehefa avy eo ny mpivavaka ny manao rakitra dia mahazo fitahiana rehefa avy eo mpivavaka ny mandofa folo-karena dia mahazo fitahiana rehefa avy eo vidy varotra zany saina mamony zany iza manao an'izany ny valiny a tsisy afa-tsy izy ihany tsy misy olona mahavita zany fa Andriamanitra ihany mahavita zany tsy mahavita an'izany mpivavaka tsisy mahalala ny sain'ny tompo afa-tsy ny tompo ihany tsisy mpanolotsaina an'Andriamanitra fa tsy Andriamanitra ihany tsisy manome an'Andriamanitra meloha afa-tsy izy ihany ary Andriamanitra ihany mamaly azy rehefa avy eo satria izy ny avian'izao zavatra rehetra zao izy miazo anazy satria izy koa no antony avy aminy ange ny zavatra rehetra amin'ny alalany nge nisy ny zavatra rehetra ho azy nge zavatra rehetra izy no memboninaitra mandrak'izay izy ny nangataka tamin'Andriamanitra nareo hoe mba atao fiteraka Andriamanitra atao fiteraka amin'izao daty dao zao Andriamanitra izy nangataka an'izany nareo tsisy izy ny aviany zavatra rehetra izy no miazo anazy aditsikoa ny atony rehefa ataonao amin'izay zay fanomezana maimaimpona zay rehefa iainanao zay fahasoavan'izay dia miverina ho fitaovana amin'izay ny vola potika mamona rehefa manao an'izay ianao fa raha ohatra ka azo amidy tsy azo vidiana avokoa ny zavatra rehetra eto amin'izao tontolo izao dia maimaim-pona avokoa ny zavatra rehetra ao amin'Andriamanitra maimaim-pona avokoa ny zavatra rehetra ao amin'Andriamanitra fa tsy toetratsika zany tena tsy ao anatsika zany fa tsika voateraka dia efa nitaizaina anao tisinday zazakely voateraka mihitsy dia efa zay tadinono izy mandovola izy aloha miazakazaka mihitsy neny nono aloha fa fatany tsara ay zay le tetika an'le izy tia varotra dia mahazo andry rehefa manao zao dia mahazo andry ay ny ankizy kely daholo za fatany daholo rehefa mila an'ity izy dia manao an'ity izy aloha dia mahazo andry zany ny olona naturel fa raha te hiaina amin'ny atao hoe fanomezana maimaim-pona ianao fahasoavana dia mila fahasoavana amin'Andriamanitra ianao zay vao vita zany